Salama daholo magagagaga ihany zany na tonga ny Andry Rajoelina na ny fitondrana hifidy ny lapany andafy avaratra ihonana amin'ny filoha Macron. Magagagaga ihany le satria raha mijery ny tantara zany dia ohatrany misy fifanjonjavatra be sa fanahiniana natao le izy satria amin'io lapandafy avaratra io nanaovan'ny Prime Ministre Ranilay Arivony sony fanarahana tamin'ny mpanjanaka frantsay. Taony Brown Prime Ministre Ranilay Arivony izay nanao sony fanarahana tamin'ny frantsay mpanjanaka dia taonjato iray aterina dia ao ihany ninonana amin'ny vazaha frantsay mpanjanaka dia magagagaga ihany le safidy le safidy eo ihany fa le fanjonjavatra koa zanaky Prime Ministre Ranilay Arivony amina vehivavy hafa zany hoe zaza sainga dia Rajoelina ny anarana. Ka io Rajoelina zanaky Ranilay Arivony io dia mpanondrana volamena, mpanonga-mpanjakana nafatarana azy tamin'izany fotoana zany. Saika le Rajoelina fahatelo ambin'ny folo zany hoe fahatelo ambin'ny folo zany le efa mpamadiky zany zanaky Ranilay Arivony miaraka manao aferana volamena tamin'ny Anglisy Abraham Kingdon dia rehefa hitan'ny Prime Ministre Ranilay Arivony fa tsy dia azo atokisana tsy milamina zanany naterany dia nikasa ny Prime Ministre Ranilay Arivony anendry ny zafikeliny Ralifera hoe andova azy dia tsy faly Rajoelina tamin'izany fotoana zany dia nikasa ny anongana ny fanjakany Prime Ministre Ranilay Arivony. Fa ny zavatra nataony nafatarana zany Rajoelina zany tamin'ny andron'ny mpanjaka dia mpiara-pitsokomakomba amin'ny Anglisy izay manondrana volamena dia aveo ny fanaraka amin'ny Anglisy koa fa raha ohatra ka tafiakatra amin'ny fitondrana izy zany hoe hisy olo ny dadany dia omen'ny Anglisy ny fitandrahana ny renan-kibotany ao Madagasikara mandritry ny 10 taona dia ny ray ampatelony ny renan-kibotany ny Madagasikara dia omeny io Rajoelina io any Anglisy. Zareo zany ohatran'ny misy tantara sa tsy haiko ny razana mampatsiahy antsika zavatra na ahoana fa misy Rajoelina ry dia zao misy Rajoelina mpanonga-mpanjakana mety efa diditra ozy zay be tsy misaraka zay ngamba le izy fa aloha azavako kely zany Ranilay Arivony zany dia tsy andrina fa ova zay teraka teny amin'ny tanànany ikadikely lafy dia nalevina ao amin'ny fasan'ny Rainiaro aty Isotry rehefa avy natao sesitany nataon'ny frantsay sesitany. Ka eo indrindra maty zao no tena hitako hoe tsara resana an'le satria Ranilay Arivony nanao sony hiary asan'ny frantsay dia inona moa zany nivadian'ny frantsay dia nataon'ny sesitany tany Alger tao La Réunion dia aveo tany Alger dia maty tany tamin'ny 1990 fotoana zay nanjanahany frantsay Madagasikara. Dia leo raha verina kely ny tantara iza moa le Prime Ministre Ranilay Arivony. Ny Prime Ministre Ranilay Arivony dia zanaky Rainiaro zay olona nianatra ina moa zany manakaja zay conseiller Ranavalona voalohany rehefa conseiller Ranavalona voalohany izy dia niteraka ny zanany reto Rainy Vohitry Niony sy Ranilay Arivony. Ka io Rainy Vohitry Niony io no Prime Ministre tamin'ny andron'ny izy moa Ranavalona voalohany dia efa fantatsika moa zany fa Ranavalona voalohany anisany tsy nanaiky mihitsy nidirany kristianisme teto Madagasikara, anisan'ny tsy tia an'le
influence ny kristianisme zay fantatry raha navalona voalohany fa anapotika Madagasikara, andemina sainy gasy anapotika ny culture gasy. Fa rehefa maty raha navalona voalohany de le zanany Prince Rakoto zany hoe saika tsy navelan-dralahy hiditra teo le Prince Rakoto satria tamin'ny Radama voalohany maty tamin'ny 1828 de efa saiky ny cousin Radama Rakotomanga no saika ataony inona moa zany ataondry raompandovany raha Radama voalohany. Fa saingy efa tonga saina raha navalona voalohany sy ny akamany hoe reo olo reo ka niformena tamin'ny sekoly katolika. Rehefa formena tamin'ny sekoly katolika reo de apiditra ny kristianisme ny influence vazaha de potika Madagasikara. De aleony izy raha navalona voalohany sy ny akamany no complot de raha navalona voalohany tafakatra amin'ny fitondrana. De rehefa maty am'izay zany ny raha navalona voalohany de le prince zanany izy moa Prince Rakoto no nandova le fitondrana nantsona hoe Radama faharoa. Napalaza sy nahafantarana io Radama faharoa io na Prince Rakoto io dia ny fanomezany alalana le accord Chamberlain. Itsio raha ohatra ka misy diso fa Chamberlain sa Sarmelian ohatrohatr'izay le alalan'le vazaha de nanao sonizy hoe omena sitrahan'io vazaha frantsay io ny tany 4,000 hectares tao Madagasikara tao mandritry ny fotoana tsy voafetra. De azony frantsay aondrana zany ny any anetretra zay zany. De nisy ina moa zany ketriketrika politika manodidina tao de tsy nahatra ela ny fitondrany izy moa Prince Rakoto Radama faharoa fa ina moa zany vonondralahy. Rehefa vonondralahy iny de apiakatra ny izy moa Rasoerina zareo Rasoerina zay cousine ny raha navalona voalohany aitsio any raha diso apiakatra Rasoerina fa alohan'ny ampiakarana ny Rasoerina eo amin'ny fanjakana de nametraka condition zareo hoe voalohany indrindra ny liberté de culte. Zany hoe ny tindralahy tao am'izany de hoe ahafahan'ny kristianisme miditra Madagasikara sy manjaka Madagasikara. Ino mampiasisy tandralahy am'izay zavatra zay satria io kristianisme io natao fitaovana andemena ny sainy gasy sy ahafahan'ny vazaha miditra Madagasikara de zao conséquence hitatsika zao. De ny condition voalohany zany de hoe ianao tsy maintsy manao an'izay de misy condition maromaro fa zay condition zay ihany no tazomiko zany hoe tsy maintsy manao inona moa zany liberté de culte de nanaiky zany Rasoerina niditra fitondrana. De niditra fitondrana Rasoerina dia enimbolana teoriana comme par hasard de lasa vady ny rain'ny vohitry ny prime ministre de izy no anisan'ny nitondra teo fa Rasoerina zany karazana saribakolo fotsiny. De lazainy mpanao politika indray fa mitady anao ampanjakana le rain'ny vohitry ny de nisondra lamy toerany de niditra am'izay le prime ministre Ranilay Arivony. De rehefa tafiakatra premier ministre izy moa Ranilay Arivony de nanambady Rasoerina. De rehefa maty Rasoerina de niditra Radama faharoa izy moa raha navalona faharoa de mbola nalain'le ry vady ihany, mbola ry ihany vady na abamboarina zany ahafahan'le ry mitazona le ina moa zany maha premier ministre anazy. Prime ministre hanitry ny raiky amin'ny 30 taona Ranilay Arivony. Ohatra nisy tovizany amin'le prime ministre atsika le ela be ato any. Tsy afaka eo amin'ny matoerana maha premier ministre anazy mihitsy satria tonga ny mpanjaka raha navalona faharoa nalainy vady. De tonga koa raha navalona fahatelo de mbola vady le ry ihany. De zany hoe zany tazomina amin'ny resaka fanambadiana reto mpanjaka reto tsy afaka manao ninina. De ny zavatra tena ataony prime ministre Ranilay de ny fanarana amin'ny vazaha petsapetsa amin'ny any ivelany manao accord sy ndraitrrehetra amin'ny vazaha frantsay. Ranilay Arivony zay inona moa zany dadany le Rajoelina le fatelambefolo teny koa. Ka io prime ministre Ranilay Arivony io de nanana zanaka ambadika eo amin'ny 13 teo tamin'ny Raliza.
De zavatra officiellement ny Premier ministre Ralala Rivony nanambadiny Rasoerina izy, nanambadiny Ranavalona faharoa izy, nanambadiny Ranavalona fahatelo izy, de tsy manana descendant, tsy mananjanaka tokony andovana azy. Zay ny officiellement. Fa izy nananjanaka eo amin'ny 9 raha tsy diso taty amin'ny sisiny taty. De ireo zanan'ireo de ohatran'ny matimaty fatana. Ny zanany voalohany de nitsoraka avy any amin'ny andro any amin'ny rihana, ny zanany faharoa de lasa adala, ny zanany fahatelo tsisy zavatra nanjary mihitsy ireo zanany rehetra ireo. De ny zanany be deabe ireo tsara atsika fa ty zanany anankiray ty zay antsoina hoe Rajoelina. Iny no m'intéressé atsika. Ka nahafantarana an'io Rajoelina io dia mpanondro Ravolamena. Mpanondro Ravolamena tamin'ny andron'ny mpanjaka. De miaraka antsikomokomo amin'ny anglisy antsoina hoe Abraham Kingdon. Io Rajoelina io zanaky zaza sengy ny Ralala Rivony. De rehefa narary ny Premier ministre Ralala Rivony nanomboka narary de hitady olona solo azy eo amin'ny toerany dia nietretiny solo eo de ny zafiny, ny zafy keliny Ralifera no na Ralitera fa itsoko no seky papetrany eo de nialina Rajoelina, nialina raha fo Rajoelina izy ny tokony andova satria izy zanaky izy moa zanaky Ralala Rivony direct. De niketrika fanonganam-panjakana, anongam-panjakana zany le Rajoelina. De seka ombana ny dadany Ralala Rivony fa tratra ny tetika ratsy de nisamborony le Rajoelina de natao gadra mandrapahafaty ary nataony tsy mpandova, déshérité zany, déshérité zany. De ny zavatra événement tsara fantatra koa de rehefa niditra ny Ranavalona faharoa, Ranavalona faharoa zay nanambadiny Ralala Rivony dia izy ny tena nafanafo indrindra amin'ny resaka fivavahana kristianina. De nanomboka teo aminazy teo no natao religion d'état ny kristianisme. Hitanao eo ny départ ny nampinany amin'ny Gasa amin'izao fotoana zao. Izy zany amin'ny Gasa izy tena le mpivavaka be, tena saosaony efa izy nampinany amaniny satria Ranavalona voalohany tsy nanaiky nidirana io mihitsy satria fantatra Ranavalona voalohany ho ratsy le kristianisme. De protestant zareo de natao fanamasinina fanambadiny zareo natao fanamasinina fanambadiny zareo izy moa Ralala Rivony, Premier ministre Ralala Rivony, nefa Premier ministre Ralala Rivony mbola misaingy manambady niteraka n'ity Rajoelina ty. De inona moa rehefa natao ny inona moa zany protestantanisme de ny zavatra nietretin'ny Ranavalona faharoa zany de hoe hiara miasa amin'ny anglisy ny amerikanina nandeha tsara rehetrarehetra saingy tsy nafalin'ny frantsay zavatra zay. Frantsay te azo amin'ny Madagasikara de no fanarahana fiaraha-miasa amin'ny Premier ministre Ralala Rivony de tadiaviny hitan'ny frantsay fa tady ratsy ny anglisy sy ny amerikanina de vadihany ny Premier ministre Ralala Rivony amin'ny accord rehetra natao de ny expulseny nataony sesy tany tany Alger. De izy moa ny Ranavalona fahatelo zay ny mpanjaka tamin'ny fotoana io nitazominy tao andapa teo any fa frantsay no mandidy manapaka satria tadiavo frantsay atao protectorat français Madagasikara de najany tao ihany io. Kanefa rehefa tsy nanaiky ny izy ny Menalamba, ny Menalamba zay tsy nanaiky hoe ino ty ny frantsay no mandidy manapaka nefa firenetsika io ohatrany ka mandala am'izao fotoana zao tsy manaiky ny veso tsy manaiky ny tandroy amin'ny zavatra ataony izy moa ny président frantsay ty. De rehefa nikontana ny Menalamba setrarehetra de fantatry ny frantsay fa hoe Ranavalona fahatelo anisan'ny tsy manaiky le influence française de ny-expulseny zareo tany La Réunion de avy tao La Réunion tao nalefa ny tany Maroc de maty tany moa Ranavalona fahatelo tsy nahita Madagasikara tsony fa sesy tany. De isa moa Premier ministre Ralala Rivony zany ny ina moa zany araka ny teniko tamin'ny voalohany terim-piandohana ny nataon'ny frantsay sesy tany tany Alger de fanjonjavatra aveo fa le daty nahafatesan'ny Premier ministre Ralala Rivony de 9 sy 20 zay fotoana nidirany Madagasikara amin'ny fanjanahantany. Ka eo zany zavatra tokony atonga sany angasy hoe Premier ministre Ralala Rivony
manao fanarahana frantsay, manao soni fiarahana miasa, mivadian'ny frantsay de ninona moa zany raisiny frantsay Madagasikara de nigejany Madagasikara. De am'izao fotoana zao zany de mbola hanao soni sy hiaraka hiasa amin'ny frantsay koa Iany Rajoelina ao amborony ran'ilay Arivony any andafy avaratra. Mamperitreritra arina ny fidianana ny Rajoelina ny anaovana ny fanarahana ionana amin'ny Macron amin'ny ina moa zany i lapany andafy avaratra de makaka ihany. Fa zavatra makaka fahatelo koa de maninona ny misy Rajoelina efa taonjato tany. Naninona taon'ny tantara zany efa nisy Rajoelina mpanonga-panjakana tany aloha tany. Ina moa 100 taona tany de iveriny zay tantara zay am'izao fotoana sady ova le olona. De zao miditra amin'ny lapan'ny mpanjaka zao tena misy fahagagana. Tena misy fahagagana mihitsy izy. Ka tsy hay zay na zay ny efa lahatra na zay ny tsy hoe ahoana fa de zao. Rehefa nataon'ny vazaha sesitany ny Premier Ministre Railay Arivony de nalainy vazaha daholo ny fananana rehetraretra. De anisan'ny fananana manokana any Railay Arivony io lapan'ny Ambohitsiroitra io. Lapan'ny Ambohitsiroitra io. Ka rehefa andeha hanonga-panjakana Iany Rajoelina tamin'ny 2009 de hanao assaut lapan'ny izy moa Ambohitsiroitra zay mety dadabe tsy hay satria le Rajoelina tamin'izao fotoana zany de nigadrana tao Ambositra nefa le Rajoelina ty to betsibetsy le ovaova zay ihany de tsy nandeha i Rajoelina andeha hanonga-panjakana tao Ambohitsiroitra fa i Roindefo no nalefany tany de avy eo nasainy tifirina rehetra efa fantatsika le tantara. De araky ny feo henoko de to tsy manaiky nyty Rajoelina ty ny famille ny Premier Ministre Railay Arivony. Tsy tiany zareo hiditra anatin'le famille. Tsy haiko inona ny antony fa de zay zany aloha zany no azo ambarany raha. Sira daholo.